Sendray zany nika farany amin'ny telefona mivoatra manaraka ny teknôlôjia fa mivoatra manaraka izay teknôlôjia izay ihany koa ny fomba fandoavam-bola ho an'ny mpizahatany amin'ny sehatra iray isam-pirenena satria amin'izao fotoan'izao dia tsy dia mikirakira lela vola intsony ireo mpizahatany mandeha mitety faritra izany fa dia mampiasa ny tontolo numerika efa maraka izany ihany koa moa eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao satria nisy ny fiara-miasa vaovao izay napetraky ny postra malagasy ny Vanilapia international ary ny ministera ny fizahantany izay nosoniavana omaly hoarantsika eo amin'izany fanirikely ny votoatin'izay. Anisan'ny antony goavana manakana ny mpizahatany tsy ho tonga hitsidika firenena iray ny fahasarotany fomba fandoavam-bola satria ny ankamaroan'ny mpizahatany maneran-tany amin'izao fotoan'izao dia efa tsy mikirakira lela vola mivantana intsony fa mampiasa teknôlôjia izay mivoatra manaraka ny vanim-potoana. Mba tsy hatarantsika eto Madagasikara amin'izay fivoaran'izay indrindra no anton'ity fifanaraha-piara-miasa vaovao ity eo amin'ny postra malagasy ny Vanilapia international ary ny ministera ny fizahantany. Anamorana ny fandoavam-bola ireo mpiantsehatra amin'ny fizahantany no anton'izay. Fomba anankiray vaovao ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany amin'ny fandefasana ny volany zareo, fandoavana ny volany zareo, ohatra hoe mpanao hôtely zareo na guide touristique izy na mpanao restaurant izy dia zareo ao amin'ny Vanilapia international no namorona plateforme anankiray mba ahafahana manao ny paiement en ligne, izany hoe mbola any ivelany ny mpizahatany izay ho avy etỳ Madagasikara dia efa afaka manao réservation sahady any amin'ny hôtely, efa afaka manao paiement en ligne sahady amin'ny alalan'io application noforoniny Vanilapia io. Io application io zany dia mandoa vola ny touriste, mandoa vola any amin'ireo mpandraraha ireo fa mandeha any amin'ny postre monnaie ny vola izay alefa zareo na iza misy endry zareo ireo any ivelany any dia miditra any anatin'ny compte postre monnaie le mpandraraha ny vola izay nalefa na nopayena en ligne. Raha ny vinavina dia ampitombo hatramin'ny 20% ny isan'ny mpizahatany ho tonga eto amintsika ity fampiasana numerika amin'ny fikirakirana vola ity.